Tsy lany amamina ny fahafinaretana rahalahy, tsy lany amamina ny fahafinaretana ranabavy. Ary efa tao amin'izao tontolo izao ianao ny nafahan'Andriamanitra. Ary anareo zay tsy tany amin'izao tontolo izao fa nateraka tato anatina fivavahana, rankizy misoran'Andriamanitra ianao fa tsy nahita an'izao tontolo izao. Raha hoany ianao afaka mandeha, kanefa zay sorona ao anatin'ny saina ty afatra androany ity fa misy lelafo miandry, misy lelafo miandry. Ozy mpitoro teny i Solomonina mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro ny fahatandranao. Mandehana ozy amin'izay sitraky ny fonao sy amin'izay hitany masonao, nefa azadino fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao ny amin'izany rehetra zany. Libra zany ianao manao zay tiana ho atao, kanefa azadino fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Ozy ny apôstôly Paoly, ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Atao zay tiana ho atao, kanefa azadino fa entina ho tsaraina ianao amin'ilay zavatra ataonao. Tsy zay tiana ho atao dia mahasoa anao avokoa. Tsy zay tiana ho atao dia mahasoa anao avokoa. Inona ny valin'ny fangatahany io mpanan-karena io? Hoy Abraham, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zavatsoa anao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zavatra tsy, fa ankehitriny izy no ampifalianay, ampifaliana ty, ary ianao kosa mifady ranovana. Ary ny oatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona eo anelantsika, nelanelantsika, mba tsy ho afamita ankeny aminareo zay te hialy ity, ary tsy ho afamita ankety aminay izay eny. Inona ny valin'ilay fangatahana? Tsia. Raha tsy anambavy misy fampianarana tsy marina. Hoe rehefa any amin'ny afo be ao ny olona dia misazy ihany vetivety raha tsy gady eto ambony tany izy ty. Dia rehefa navita sazy dia alefa any amin'ny fiainana mandrakizay. Na misy ihany koa afo fandiovana diovina, afo tsy manadio rahalahy. Manandraha mandro anaty afo, tsy haiko na adio ianao. Tsy possible zany ozy Abrahama, fa misy tevana makadira. Inona zany tevana zany? Antsany, tsy pont tsy tetezana fa tevana makadiry ajadony eo anelanelantsika. Kizahay aty amin'ny misy anay aty tsy mahazo makeny aminareo, ary zay eny aminareo tsy mahazo mankaty aminay, fa toerana samihafa io misy atsika io. Toerana samihafa no misy atsika. Mafy zany mandra-paoviana zany ny amin'ny toerana io ao. Mandrakizay raha lasanam-bavy ianao ve tsy efa nisy fotoana tamin'ny toerana anankiray te hiala ao fa manana n'ilay toerana anankiray? Zaza mory havana tany Andafy, Tandafy, aiza tsara hoe Andafy, misakafo tsara, minan-kanina tsara, misotro rano tsara, matory tsara, miaina tsara, ary afaka amin'ny telefônina vady aman-janako taty a Madagasikara tamin'izay fotoana izay. Za rery ny tany tamin'izany, manina taty a Madagasikara. Ngoma taty a Madagasikara, sady ngoma ny Madagasikara no ngoma ny vady aman-janako. Tsy aniko izay odina nefa za confort tsara. Asangatsangana ny tanana izay mahazo resaka tsara. Tiany tanana tompoko.
comfort tsara, tsy zavatra nampahory ana. Afaka manokatra frigo amin'ny fotoana tokony hanokafako azy aho. Sisy frais d'hôtel manahirana ana, satria za sady loger, nourri, véhiculé. Tsika koa mpanompony Jesosy, fanjakan'Andriamanitra miantoka atsika. Haleluya zany. Lama tsara. Fa inona ny olako? Manana ny tany razako aho, manana ny fireneko aho, manana ny vady aman-janako aho, manana n'ilay trano izay tsy tranoko akory fa trano faina. No henoko hoe mijalija. Nefa tsisy firy andro akory, tsisy ray volana, 12 andro aho tany andafy tamin'izany, fa tsy andro zay tapitra le 12 andro, nefa za tsy mijaly. Fa ity anatina afo te ialao, ary ny tena mafy amin'izy, tazanao iry ilay tanàna. Adinona maki tsara ilay Hébreux 11 teny, ilay tazana ilay Jerusalema avao. Iry ilay tanàna, te hoeny ianao fa tsy mahazo mankeny, satria fa nomena fotoana ianao teto amboniny tany, io manana hoeny. Raha lazana afaka maditra, afaka ny eo mafilo, afaka ny manao adalana, afaka manao antsirambina zava-panahy, afaka ny maniratsira mpanompon'Andriamanitra, maniratsira n'Andriamanitra, afaka mandeha amin'ny sitraky ny fonao. Fa aza dino fa misy an'io toerana io. Allo, ary misaoran'ny tompo rehefa nitahina amin'ny fiarahana aminy, misaoran'ny tompo rehefa ambinina amin'ny fiarahana aminy. Raha mba mijery anay zao Paul tsy nitafy ohatranay zao. Fa i Paul na dia niteny izy nanan-karembe sy ny tariny, isaky ny mihetsika angezy prison, vaky sambo, kapohan'ny olona. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, io ianao milamina io. Fa zany rehetrarehetra zany tsy nampiala azy tamin'i Jesosy. Ary izy hoe inona no mpisaraka antsika amin'ny fitiavany Kristy? Fitanjana va? Tsy fisinakanjo va? Tsy fisikanina va? Aretina va? Fitanjana va? Kanefa manoatra n'izany rehetra zany izy, manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Haleluya. Maty ao amin'ny Jesosy, manolo tena, manoka tena, manamasy tena, mirehatra ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy. Amen ve? Raha lasana bavy za tsy hamarana ny fiainako any amin'io afo, ary za te hitarika anao any koa, za mamarana ny fiainanao ao anatin'io afo, fa mama io mangidy io. Ary zay nampidirako an'ireo zanako ireo, leo mba ho atoko, hoana moa zany ianao no alefako any mialalan'ny toroteny dia retikany. Satria za tsy mitory an'izany any an-trano, fa any an-trano any sakafo, akanjo, goûter, hidady, dia mimedy, dia mitory fitiavana ihany koa, dia mitondra gâteau sy ny tariny, fa afaka amin'ny sakafo sy ny tariny. Fa eto miaraka amin'ny rehetrarehetra manretenin'Andriamanitra eto. Fa tsisy ho very any raha lasana vavy malala. Jesosy no mitantara ny zavatra io eto, Jesosy no miresaka ny zavatra io eto. Tsy fampitahorana. Na zay kosa tsy nampitahorana izaniza tamin'io, fa miara mahita isika. Zay zava-doza hitanao rehefa migadra ny olona, misy tona afaka ihany. Ny sasany va misy gadra mamandrapavaty, fa ity tsy afaka. Anatin'inona izy teo? Lelafo. Misy fotoana ianao mafana, tsy andronao azy analanao ny akanjonao. Fotoana anao ny amin'ny asa dia manao akanjo matevitevina zay eto. Fa rehefa tsy andro zay analana ny akanjo rehefa tapitra ny fotoana. Anala akanjo fotsiny tsy andro. Tsy andro zay analana n'ity akanjo ity zany. Fa ity tsy fa analana akanjo, fa te hiala anatina afo. Miangavianao
raha iverin-dalana ianao indray andro fa ity teny ty aza atao miala ao an-tsainao any. Raha iverin-dalana ianao indray andro ty toriteny androany ty tsy ala ao an-tsainao intsony, ary tiany mbola merina anao ao amin'ny tombo, satria tsy fantatra ianao io na iorina foana mandava-taona na iemotra orinany. Raha iverin-dalana ianao rahalahy indray andro, ranabavy indray andro, hoany amin'izao tontolo izao, mivavaka tsy ialany anatinao tontolo teny androany ity, ary miangavy ianao ao, andao tsy hoany amin'ny toerana io, miorena ho amin'i Jesosy ianao. Amen. Aza atao agence famahana olana ny fiangonana. Za ankehitriny saro-piaro amin'ny ositra ato anatiko, tsy ho an'ny olona rehetra ny ositra ato anatiko, fa ho an'ny olona vonona ho any an-danitra. Saro-piaro lafo koa ny vidianana azy io, satria na Jesosy aza nanome condition beba ozy izy fa kaiky ny fanjakany lanitra. Ary rehefa zay zany ny condition Jesosy andana atoreo, fa efa kaiky ny fanjakana Andriamanitra dia avoainy devoly ozy, ny demonia sitrano marary atsangany maty, fa condition mbeba, fa tsy hoe sitranona votsiny olona. Raha lazaina bavy tsy agence famahana olana ny fiangonana, fa fanomanana olona ho an'Andriamanitra, fanomanana olona ho an'Andriamanitra. Ary za mahita fa ho an'Andriamanitra ianao, ho an'i Jesosy ianao, ho an'i Jesosy ianao, tanora ho an'i Jesosy, manan-karena ho an'i Jesosy, tahina ho an'i Jesosy, mantra ho an'i Jesosy, marary ho an'i Jesosy, salama ho an'i Jesosy. Tsy reko ny alleluia anao. Tsy afaka mitamakeny aminareo izay aty, ary ny any aminareo tsy afaka mankaty aminay. Toerana samihafa no misy atsika, fiangaviana manaraka. Raha izany ary Jesosy 27 mangataka aminao ary aho ry raiko, mba irao Lazarosy ankany amin'ny tranony raiko. Mbola tsarony manana papa izy, mbola tsarony mbola velany ny fianakaviako, tsisy fitadidiana very rahalahy sy ranavavy, tsisy. Andao tsy hanao blague tsony amin'ity fanompoana an'Andriamanitra ty, tsy hanao kitotoa amin'ity fanompoana ny tompo ty. Mba tsika rehetra manana andraikitra, manana anjara fanompoana, ataovy tsara. Fa navoasazy an'ireo anjely tamin'ny Joda teo, nilaozany ny anjara fanapahana, tsy nataony tsara ny andraikiny. Misy olona maro be nge any ananan'Andriamanitra trosa, nosorana evangelista, nosorana paster, any ny ositry zay fa sady tsy manao paster izy, tsy manao evangelista. Any ny menakiny zay, menaka masina avy any an-danitra fa tsy lena farana avy any Israely, any ny ositry zay. Sady io ositra, ny ositra manko tsy ho anao, ny ositra trosa. Zavaiko tsara, ny ositra taon'i Jesosy tsy ho an'i Jesosy. Zareo tsara amin'ny Luka 4 manomboka amin'ny 17 rehefa nomena azy ny horonam-boky Isaia, mpaminany eo izy hoe zao ny voasoratra ozy izy: ny fanan'i Jehova no ato amiko, satria efa nanositra hitory teny soma falo amin'ny malahelo izy. Ho an'izy zany le ositra, ho an'ny malahelo iny ositra iny, hitoriana teny ho an'ny malahelo. Sy andefa ny nampahoriana ho afaka, ho an'izy ny ositra iny, ho an'ny nampahoriana. Hitory fampahiratana ny jamba, ho an'izy ny ositra iny, ho an'ny jamba. Zay ny mahatonga azy rehefa miaona amin'ny jamba tsy misalasala, mahirata satria ho an'ireo le ositra. Rehefa miaona amin'le nampahoriana izy, afahany satria ho an'ireo le ositra. Miaona amin'ny voafatotra izy, vahany satria ho an'ireo le ositra, fa tsy ho anazy. Fa ankehitriny nivadika mihitsy ny pedara izay sy tiavana indray ny ositra sy ny titre. Za bishop zao, za pasteur zao, za prophète zao, za évangéliste zao, za docteur zao. Anao anao
ositra io tsy ho anao fa ho an'izy iny ositra iny. Zay nahatonga ny Paoly lazy hoe ananan'ny Greka trosa ozy, ananan'ny jetinisa trosa, ananan'ny MC ny tsy eny trosa. Inona ny antony? Nosorana izy ho amin'ireo olona ireo, dia miandry ireo olona ireo anefan'ny trosany. Zangy anananareo trosa raha lasana vavy malala ary manefa ny trosa koa io. Ananany mahajanga trosa samy nijanona akato mandohan'ny trosa koa eto mahajanga io. Ananany Madagasikara trosa amin'ny ositra atao anaty sany andehanako amin'ny Toliary, andehanako any Moramanga, andehanako any Diego, andehanako any Tamatavy. Halleluja. Trosa io efa haina io, fa tsy hoe te anao ianao dia manao, tsy te anao ianao dia mijanona. Any misy ositra ny atampololohany olona any, fa izy sady tsy mivavaka ho an'iny, tsy mandeha amin'ilay antso izy, tsy mandeha amin'ilay antso izy. Mbola hifankahita amin'ilay nanositra amin'ny andro farany hoe nataonao aizy. Le talenta nomeko anao nalevinao. Raha lasana bavy ianao le nosorana io mandeha amin'ilay nansorana anao venao. Tsy le nakasary tamin'ny andro nansorana ny zava-be. Eo akasary tio sariko tamin'izao. Non. Le ositra avy amin'izao miasa. Le ositra avy izao manao ny asany. Le ositra avy izao karakarainao, asianao zezika. Zany ny fadiana hanina. Anome hery an'ilay ositra, anome hafanana an'ilay ositra, anome aina an'ilay ositra, anaovanao an'ilay asa. Dia ny tamiko foana ny vadiko tatoato. Variana hatramin'izay ozy izy. Satria zaka imanana ny antsoko mihitsy aminao io. Tsy nandendeha ho azy anapetraka eo anilanao ozy izy, fa manana ny antsoko aho eo aminao, manana ny fanimpoko aho eo aminao, manana ny vavaka tokony ataoko aho ho anao tamin'izay nataon'Andriamanitra eo anilanao. Fa rehefa nanomboka nandeha teo amin'ny antsoko aho ozy dia mahita ny fiantraikany any aminao ihany koa. Za mijory eto tsy izay ihany fa misy pasteur Josia ambadika koa. C'est le mpanampy tandrefy. Sa mijory eto pasteur Isidore no hitanao fa misy pasteur Josia ambadika ao. Ary zay no mahatonga ny devoly miataka couple au lieu dia hivavaka izy dia miadiny ray. Satria ny anankiray ny mpivavaka ho azy. Zay no nahatonga ny Samson rehefa andeha hanambady nataka ny liona eny an-dalana teo amin'ny tany Mboloboko Timna, satria fantatra devoly tsara ny falemeny Samson. Nataka ilay mariage fa nandresy izy. Rehefa nandresy izy raikitra ny mariage, fa ozy ny devoly hoe ho ataontsika ratsy fanahy ny fianakaviany reto, ny fianakaviany vadan'ny Samson reto. Sambaina koa io couple io, nomena olona hafa ny vadan'ny Samson. Potika Samson. Satria le olona tokony hoe ho anilany isoteny razy hanangana azy tsisy. Izany ray aman-dreny ara-panany Samson tsisy. Izany vadan'ny Samson, izany vadan'ny Samson. Iza hoe lasa ny olona le voalohany dia nidorana dia may. Faharoa mpivariteny, fahatelo Delila, olona tsy tia azy akory. Vehivavy telo ny teo amin'ny fiainan'ny Samson mandra-pahafatana, tsy tonga tamin'ny antso misy. Halleluja. Misaoran'Andriamanitra nareo fa misy mama mila midada azy eo. Dia mivavah ho azy fa tsy alemin'ny tanana no any tanan'i Mosesy. Satria tao ambadika Mosesy misy ora tao. Tao ambadika Mosesy izy le anankiray teo anilany nanoana ny tanany mba tsy hidina. Nanoana ny tanany mba tsy hidina. Fa raha i Mosesy ihany zany dia maresy ny Israely, satria naninona ny tanany reraka fa nisy nanoana tao. Raha lasana vavy ny mpivady natao ifanohana, fa tsy natao ifampisombatra, tsy natao ifanapotika, natao ifanohana ny mpivady.
natao ifampahery ny mpivady. Ny séminaire na fanambadiana anatrehana mivady zay, toy le pasteur vady égale lahady, nenao raiky zany ao. Esory fotsiny izy ny vendy ady nenao zany. Allô? Mandray anavy anao. Réflexe atao amin'ny Adama. Izany namotika ny Adama. Eva. Ozy andefitra ozy amin'ny Eva. Fa raha tsy andeferako ty, ka za andeha any avelako ty, tsisy taranaka zao tontolo zao. Satria izany nanankinana zao tontolo zao. Zavatra viay amina atao amin'ny Eva nitondra taranaka ho an'izao tontolo zao. Zay natonga azy nandefitra tamin'ny Eva. Andao sheria ivoaka ty saideny ty. Rehefa voaroka ihany tsika voaroka tao. Fa anao tsy ambelako anao ny any ty. Tiako foana anao manaiky ty. Tiako manaiky ty. Halleluja. Misy fandeferana na misy ratra zao dia misy zavatra tsy maintsy leferina. Noho ny amin'ny antso, noho ny amin'ny anjara voatendry. Zay no mahatonga ny sasany manolo vady ohatrany misolo akanjo. Ratra ny fo nangelilelany lohany hany ianao raha lasana bavy. Izy nataonao any fa mbola misoratra roy nareo mpivady. Eto milako avance amin'izay fa tsy amin'ny maty teo iny. Avance dadanay hoe. Tiany dada monareo laza kely dada mo ty anay voalazanao tiaka mafy an' Jesosy tsika. Lasana mbavy natao ifanohany tsika sainao, natao ifanangany tsika sainao. Ozy le fangatany ity lehilahy ity. Ira Lazarus ho any an-tranony raiky fa manana rahalahy 5 aho. 5 ry zareo, 5. Enina manko zay ozy za efa ty anaty afo amizao. Fa reo 5 reo kosa ozy sy ny raiko. Miokely azavady. Sao ny mamangataka ozy izy. Manana raha 5 aho. Mba ilaza tsara aminy. Zareo tsara ny précision. Mba ilaza inona hoe ilaza tsara aminy. Tika mba ho ataony sérieux ny filazana ny ty zavatra ty. Zay mahatonga sérieux miresaka aminao zao. Satria be dia be ny mpanompon'Andriamanitra tsy sérieux, tsy miresaka amin'ity tantara ty. Délivrance resahana, fisandratana resahana, fipoahana resahana, fahagagana resahana, ho any andafy resahana, miracle resahana. Rehefa tany anaty afo ity vao niangavy tsara hoe mba ilaza tsara aminy. Ka eto ary lasana bavy za mbola tsy any ary tsy hoany. Eto amin'ity altare ty no milaza tsara aminao ny fisiny zany elo zany. Tsy hoany tsika sainao fa io manao any an-danitra, io manao any amin'i Jesosy.